La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Ny ampy olona roa no namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara raha toka 13 ireo tranga vaovao hita androany araky ny tatitra izay navoaka ny CCO. Ny faritra Analamanga hatrany no nahitana tranga be indrindra. Ny gadona androany Tetsivato ny fitaovana ampiasaina amin'ny ady amin'ny Covid-19 avy amin'ny CHU ny La Réunion. Anampy betsaka amin'ny fitsaboana ny marary izany ho ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Itoy amin'ny lafiny maro ny fiaramasaka isan'ny izany ny fandefasana mpitsabo anampy amin'ny fandraisana tanàna ny marary ho ny Masivo Frantsay. Vola fanampiana amin'ny tetina 370 tapitrisa dolara farafahakeliny no voahodinkodina teto Madagasikara raha ny fanadidina natao ny taona 770 hatramin'ny taona 720 araky ny tatitra izay navoaka ny banky iraisan'ny-pirenena. Ireo mpanao politika teo amin'ny fitondrana, ireo mpiasa birao sy ny namany no voatonontonona matetika amin'izany. Ny trangana von'olona Matsiravina atao amin'ny Fokotany Anovorano ao commune ambanivohitra Merimandroso district ny Ambohidratrimo ny aliny sabotsy teo. Renim-pianakaviana 70 taona no maty no kapaina tamin'ny famaky efa mandeha ny famotorana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona 504 alina indray no fantatra fa mitondra ny tsimokretina coronavirus any Florida tao anatin'ny 420 ora ka 570 ireo namony ainy vokatry ny coronavirus. Antotanisa izay tsy mbola fahita tany États-Unis. Ny andidin'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika nasanora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao miampirofo ny olona namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara raha toka 13 ireo tranga vaovao androany araky ny tatitra izay navoaka ny CCO. Iona Sena. Tafiakatra 730 ireo matin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara taorian'ireo olona roa vaovao lavin'ity valanaretina ity androany araky ny tatitra navoakan'ny CCO Covid-19. Ny iray tamin'izy ireo teto amin'ny faritra Analamanga ary ny iray tany amin'ny faritra Boeny. Raha ny taremarika 705 ireo olona mitondra ny simokaretina ankehitriny, izany hoe nisy tranga vaovao 370 voamarina. Amin'ireo tranga vaovao, ny 370 avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny 140 tao amin'ny faritra Vakinankaratra, 2 tany amin'ny faritra Tsimandrefana, 2 ihany koa tao Iosy. Nahitana tranga vaovao iray avy ihany koa ny tao amin'ny faritra Diana sy Atsinanana. Tsy fantatra kosa ny fiavian'ireo tranga telo hafa. Nisy ireo sitrana Soamatsara izay miisa 470, izany hoe hatramin'ny androany, mitotaly 470 ireo sitrana teto Madagasikara raha 770 ireo mbola manaraka fitsaboana. Ny ampiray ihany koa ireo ao anatin'ny forme grave, izany hoe 750 ankehitriny. Ireo tarehimarika ireo izay tamin'ny fitiliana miisa 737 alina efa vita hatreto. Nambarany mpitondra tenin'ny CCO androany fa tsy tokony hanao dokotera tena ireo olona misy soritra aretina ary voapirofo maneran-tany fa ny tsy fahenoana fofona dia nisan'ny soritra fototry ity valanaretina ity. Tsy miandry ny valiny testa, tsy manakana ny fanaovana testa aloha zany rehefa afaka manao ny testa fa tsy tokony andry an'izay zany dia efa ho atomboka ny fitsaboana. Ka ny fitsaboana dia tsy maintsy manantona aloha ny toeram-pitsaboana zany izay voatenena hoe misokatra avokoa ka reto ilay soritra aretina voalaza matetika ary io efa voapirofo maneran-tany tao anatin'ny atao hoe fikirakirana ireo karazana soritra aretina nasehon'ireo marary maro atapitrisany zany manerana an'izao tontolo izao dia voatsoka tamin'izany aloha ilay tsy mare fofona sy ilay tsy mare tsirokanina zany dia anisan'ny tena azo lazaina mihitsy hoe tena tsisy edikevitra fa dia hoe Covid-19 io. Miaraka amin'izay nefa tandremana ihany koa misy ireo atao hoe indrindra ireo trangana aretina tena mampanay ary tsy tokony hipetrapetrahana any an-trano eo moa hoe faharerahana be sy nefa mora sepitra. Ilaina hatrany araka izany ny fanazana ireo fipetraram-pahasalamana na ao an-tokantrano izany, indrindra rehefa eny ivelany. Isan'ny vaovao ny fahafahan'ireo CSB manampy ny olona miayainy amin'ny toe-pahasalamany.
Nigadana androany tetsy vato ny fitaovana namafisana niady amin'ny Covid-19 avy amin'ny CHU an La Réunion. Anampibetsaka amin'ny fitsabonan'ny marary izany hoy ny ministry ny fahasalamana. Itoy koa amin'ny lafiny maro ny fiaramiasa hoy ny Masivo Frantsay Yves Richard. Tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa ny CHU avy an La Réunion sy ny hôpitaly malagasy mahakasika ny sehatry ny famelomanainy. Androany no nigadina teny amin'ny Serana ny mpiara-manidiny vato ny fitaovana anamafisana ny ady amin'ny Covid-19. Fitaovana izay anatsara ny fandraisana ny tanana ny marary anaty fahaseporana raha ny fanazavana. Matériel de réanimation izy ireo bebe ary donc il y a aussi donc les masques, les lunettes, etc. destiné ampio réanimateur atsika anampy mba azo atsika vokatra tsaratsara kokoa mafanomana atsika izay sempotra marozany donc raha ny prise en charge c'est plutôt metraka oxygénothérapie oxygène zany matetika ampiasain'io apres extracteur atsika sy ny tariny satria zavatra ataotsika zany mila atao amin'ny professionnalisme fa tsy hoe atao fotsiny zay hain'olona io tsy azo zaraofana. Itony fampitaovana ny hôpitaly malagasy ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 zao hoy ny Masivoan'ny La Frantsa androany. Izahana hitarina amin'ny sehatra maro ihany koa ny fiarah-miasa ka isan'izany ny fandefasana mpitsabo anampy amin'ny fandraisana antanana ny marary eny anivon'ny toeram-pitsaboana eto amintsika. On essaye aussi de mettre en place une Efa mandeha ny fikonandoha ametrahana fiarah-miasa hanamafisana ny mpitsabo malagasy handray antanana ny marary ny coronavirus. Tafiditra ao anatin'ny fotoana ilaina ny fifanampian'ny firenena isika izao. Ny tapaky ny volana aprily hatramin'ny volana May no niainan'ny fotoana rasy momba ny Covid-19 i Frantsa, izao indray Madagasikara no tena voakasika. Karariny raha mitondra ny fanampiana i La Frantsa. d'apporter son soutien et son aide et Isan'ny fitaovana avy amin'ny CHU La Réunion androany masque à haute concentration d'oxygène manodidina ny 20 sy ny concentrateur d'oxygène. Namafisin'ny Masivoan'ny La Frantsa fa ezahana ny hanatsara ny fampitaovana ny hôpitaly araka ny fangatahan'ny fitondram-panjakana malagasy ao anatin'izao ady atao amin'ny Covid-19 zao. Irotaka antsehatra anampy amin'ny fitsaboana ireo marary ny coronavirus ireo mpitsabo tsy miankina manomboka izao ho fifanomezan-tanana manoloana ny ady sarotra izay lalovan'ny firenena izao. Misy ihany koa klinika manodidina ny 200 no fantatra fa afaka mandray ireo marary ny coronavirus raha nambaran'ny filoha no lafitry ny mpitsabo. Henri Flory. Tsy karitra atao tanatin'ny 2 herinandro izay fa miazakazaka ny antotanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus eto anivon'ny faritra Analamanga. Manoloana izay, tsy maharaka amin'ny fitsaboana intsony ireo mpitsabo avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Niantso ireo mpitsabo avy amin'ny sehatra tsy miankina hifanomezana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara manoloana ny toe-draharaha. Taorian'ny fampiresahana teo anivon'ny rotonta na miala avy hatrany ny teo anivon'ny olafitra ny mpitsabo. Fantatra fa dokotera avy amin'ny sehatra tsy miankina miisa 700 no anampy ireo mpitsabo eny anivon'ny ireny centre de traitement Covid-19 ireny manomboka izao. Ankoatra izay, cabinet médico privé manodidina ny 200 ihany koa no fantatra hatreto fa afaka handray ireo marary. Tsy misy ny fifanarahana manokana hoy ny filohan'ny olafitra ny mpitsabo androany fa ny fifanomezan-tany no napetraka manoloana ny ady iraisana tahaka izao. Ireo no tenen'ireo reo voalaza ireo dia olona dokotera andeha anampy amin'ny centre de traitement Covid-19 ireny satria nisy antso nataon'ny filoha zany tamin'ny dokotera hoe mba mandray anjara ataony mba mandray andraikitra daoly ny rehetrarehetra. Efa maro ny misoratra anarana tsy ho elo dia hipetraka isy dokotera avy aty amin'ny privé anampy amin'ireny toby ireny. Ankoatran'izay misy an'ireo dokotera eto Analamanga fotsiny zany no resana izay efa vonona koa mba hiezaka handray ny marary zany cabinet privé rehetrarehetra zany reo dia hitantsika izay hamatsina fitaovana ny izy ireo. Raha mbola azo tenena ary tsy fanomezan-tanana fa tena adidy ho ale izy. Izay no hitondrantsika anazy angamany. Adidy ny dokotera ny mitsabo. Tsy afaka mihitsy izay ny alangalana hoe ianao Covid ka za tsy mandray na hoe ianao tsy Covid fa tonga. Adidy ny dokotera tsirairay zany amin'ny asany andavanandro. Raha ny fanazavana hatrany, raha misy olona ayahiana manatona ireny mpitsabo tsy miankina ireny, avy dia mirosa avy hatrany amin'ny fanatanterana ny fitsaboana izy ireo, ary tsy voatery iandry fanaovana fitiliana PCR sy TDR raha ny fanazavana. Raha hita fa misy fahasarotana ny aretana,
mandefa ny marary eny anivony toeram-pitsabonana natokana resan'ireo mararin'ny coronavirus avy hatrany ireo mpitsabo ireo. Ampiana ny isan'ny marary eny amin'ny hôpitaly fa ihany koa nafainganana ny fitsabona no anokafana ireo CSB hitsabona ny valanaretina coronavirus raha nambaran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny ministerany fahasalamana. Fanampanazy ampidirana antsehatra indrindrandrindra ireo mpiasan'ny fahasalamana mpitsabo any amin'ireo toby fitsabona na toby fahasalamana fototra CSB zany. Izay misy 20 anoany izy eto Antananarivo renivohitra miampy an'ireo CSB any amin'ireo distrikta izay atao manodidina na Atsimondrano na Avaradrano na Ambohidratrimo. Dia ireo zany entanina ny marary rehetrarehetra mba anatinareo CSB ireo. Dia ireo marary ahina voan'ny Covid dia tonga dia mahazo fitsabona mivantana ahafahana indrindrandrindra misoroka ny mety ho fiombon'ilay aretina amin'ilay forme sévère izay manahirana be antsika amin'izao fotoana izay mameno ny hôpitaly isan-karazany eto Antananarivo. Lafim-baovao hafa kosa indray. Vola fanampina izay mitetina 750 tapitrisa dolara farafahakeliny no voahodinkodina teto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao ny taona 7,790 hatramin'ny taona 7,2 araka ny tatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena. Ireo mpanao politika teo amin'ny fitondrana, ireo mpiasa birao sy ny namany no voantontonona matetika amin'ny zany Gaëtan Andriatsila. Voaresaky ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety omaly ireo fanodikodinam-bola nisy teto amin'ny firenena ka nahatonga ny famatsiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena iato ny faran'ny taona 2020. Raha ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ny volana febroary 2020 izay ahitana 570 pejy taoriany fanadidina natao ny taona 7,790 hatramin'ny taona 2020 tamin'ireo firenena misy 20 andalam-pandrosoana izay miankina betsaka amin'ny fanampiana misy ary maro ny vola voahodikodina teto Madagasikara ka lasa tombotsoa ny olombitsy. Ireo mpanao politika manana ny fahefana, ireo nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena sy ireo namany no tomponantoka tamin'izany raha ny tatitra hatrany ary ireo firenena afrikanina no tena lasibatra. Izany hoe firenena 7 amin'ireo 20 ireo aty amin'ny kontinanta Afrika avokoa. Mifandindran-dalana amin'ny fitombon'ny famindrana ny fandefasana vola any amin'ireo antsoina hoe centre financier offshore tahaka ny any Suisse, Luxembourg sy Îles Caïmans hoy ny BRI na ny Banque des Règlements Internationaux ny fandrotsahana fanampiana amin'ireo firenena miankin-doha. Vinavinaina ho manodidina ny 7,500 ny fanampiana no nisy nanodikodina raha io tatitra io amin'ireo firenena misy 20 manitra indrindra araka ny fampitahana natao tamin'ny antotanisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny BRI. Raha ny fampitahana natao hatrany mifanindran-dalana amin'ny famoahana ireo vola fanampiana ny fitombony arena amin'ireo compte offshore ireo. Mitetina 7,700 tapitrisa dolara ny vola fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena voahodinkodina teto Madagasikara ka lasa tombotsoan'olombitsy araka ny tatitra navoakan'izy ireo. I Madagasikara izay nitazona ny laharana voalohany taty Afrika tamin'izany. Faharoa manaraka azy i Rwanda izay nahitana vola voahodinkodina hatrany amin'ny 7,700 tapitrisa dolara ary 5,700 tapitrisa dolara ho an'ny Tanzania teo amin'ny laharana fahatelo. Ta izay mbola ambany hoy ireo mpahay toe-karena nanao ny fanadihadiana. Tsy voaresaka ao anatin'izany hoy izy ireo ny fividianana trano sy ireo fananana lafo vidy azon'ireo mpanao politika teo amin'ny fahefana, ireo nanana andraikitra ambony sy ireo namany voalaza teo aloha. Ankoatr'ireo fanodikodinam-bola sy ny fikatsana tombotsoa manokana, nanampitrotraka ihany koa ny kolikoly izay nahazo vahana teto amin'ny firenena raha io tatitra io hatrany. Maro amin'ireo commune amin'ny district ana Atsimondrano no mikatona tanteraka amin'ny zao fotoana izao noho ny tsy fampin'ny hoenti-manana. Tsy misy intsony ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny fivondronan'ny bentanàna amin'ity district ity. Iona Sena. Tsy mbola nara ny subvention avy amin'ny fanjakana entina ampiodinana ireny rafitra itsinjara-pahefana ireny ny ankamaroan'ny commune ankehitriny. Ny ao amin'ny district ana Atsimondrano ao ireo manao ny service minimum araky ny nambaran'ny fanjakana. Ao ihany koa ireo mikatona tanteraka vokatra izay tsy fampiny hoenti-manana izay raha ny nambaran'ny filohan'ny vondron'ny bentanàna ao amin'ny district ity. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny commune eny amin'ny 20 amin'izao fotoana izao noho ny tsy mbola fahatongavany subvention
hoentina mampiodina an'ireny commune ireny. Indrindra moa amin'izao fotoantsika dia hoe service minimum, eny fa na dia minimum ary dia misy commune maromaro voatery ny tsahatra mihitsy ny fandraisan'olona any amin'ireny birao ireny noho ny antony maro samihafa. Mba te hametraka ihany izay ampitany hoe ao anatin'ny faritra Analamanga ny distrikta Atsimondrano, noho izany dia ao anatin'ny fahasairanana tanteraka ny vahoaka aty Atsimondrano. Ao anatin'izany ny hoe mila tohana ara-pahasalamana koa izy amin'ireny CVO izay nozaraina teo aloha ka nanjo moa dia tsy hita intsony hatramin'izao. Hatreto tsy mbola nisy ny resaka ny amin'ny tohin'ireo fanampiana entina miatrika izao valanaretina izao ho iatran ny fanazavana izay anairana ny tompona andraikitra isan-tokony. Maro be ny tranga ary amin'izao fotoana izao araka ny fiaraha-miasana iny, araka ny antso izay ifampiantsoana amin'ireo médecin chef sy ny be ny tanàna rehetra dia ny hoe antenaina fa amin'ny alarobia zany ary dia ohatran'ny naheno izay ny hoe hisy ny famatsiana ny EPI, ny famatsiana ny fanafody eraky ny CSB2 tsy fantatro moa ny fandaminana dia manantena an'izany zavatra zany ny vahoaka eto Atsimondrano. Dia tokony mba hojerena ihany koa ny hoe aiza ho aiza ny fanomezana azy, ny tosika fameno ny fanomezana azy an'ireny tikeny resahan'ny président ireny fa tokony ovatsiana ireo olona marefa, ireo olona sahirana atao anatin'ny distrikta Atsimondrano. Ny enatra amin'ny 700 ny fidiram-bolan'ireo commune ao anatin'ity distrika ity hatramin'ny nidirana tamin'ny fotoana ny amehana ara-pahasalamana raha ny fanazavana hatrany antony mahatonga ny akamaroan'ny commune misedra olana ara-bola ankehitriny. Tsena 200 anatin'ny distrika 3 eto Analamanga no anaovan'ny fikambanana AFT ny fandrarana ranom-panafody manomboka izao tanjona ny fehezana ny mety fiparitany valanaretina amin'ireo toerana be mpifamezivezy nanatevi-daharana ny hetsika ny teo anivon'ny faritra Analamanga. Yves Richard. Nanomboka androany ary haritra 2 herinandro ny famindrana ranom-panafody ireo tsena 220 anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Avaradrano sy Ambohidratrimo ataon'ny fikambanana fititariany vadiny filohan'ny Repoblika. Tanjona ny fehezana ny mety ho fiparitahana valanaretina eny an-tsena izay voazokajy ho isan'ny toerana be olona eo aza ny valanaretina. Fantatritsika fa ny olona tsy maintsy mandeha miantsena anatin'ny fiboana tanteraka nefa dia hoentina anampiana sy hierovana ny vahoakantsika zany izao zavatra ataona izao le famindrana fanafody zany misy karazany roa. Misy ny Virocryl izay tifirina amin'ny tany sy amin'ny latabatra fivarotana. Dia misy ihany koa ny ranona alcool mifangaro ranona ravitsara izay tifirina amin'ny rivotra zany anadiovana ny rivotra. Dia io zany no atao isan'andro manomboka amin'ny 12 ora. Tonga nanatevin-darana ny hetsika ny fikambanana fity mahakazik'izay famindrana ranom-panafody izay ny governoran'ny faritra Analamanga. Zava-dehibe amin'ny dia atao amin'ny valanaretina ny hetsika toy izao. Tsy tokony hiandrasana ny fitondram-panjakana sy ny fikambanana hatrany ankilan'ny ady amin'ny fiparitahany COVID-19. Manana anjara toerana goavana ny rehetra raha ny fanazavana hatrany. Raha misy zavatra na dia kely fotsiny ary azonao atao na dia miteny ny olona manentana ny olona hoe aza mivoaka ny trano dia mba hitano izay efa fanampiana lehibe izay. Ary izay no angatahana amintsika rehetrarehetra hoe samitsika miaro tena. Eritreretra ohatrany hoe voan'ny corona daholo sanatria ny olona mifanatrika aminao dia miaro tenitsika fanasana tanana fanaovana arovava. Fa rehefa miaro tenitsika ao anatin'ilay 12 andro manaraka io mino sy manantena fa hivaha ihany ny olana fa tsisy fanafody mahomby afa-tsy fiarovan-tena. Ary isaorana lehibe ny association fity satria izy koa tonga dia nandray nanampy ny ireo tanàna manodidina ny tanàn'Antananarivo dia isaorana lehibe dia isan'ny nanomboana ny famindrana ranom-panafody ho an'ny distrika Ambohidratrimo ny tsenan'ny Vato. Nankasitraka ny fiarah-mientana amin'ny ady amin'ny valanaretina ny ben'ny tanàna tiany any toerana. Ao anatin'ny fiatrenan'ny valanaretina coronavirus nanolotra fitaovana ho an'ny CHUGR ampifolo androany ny vondrona Filatex ho famalina ny antson'ny ministeran'ny fahasalamana masika FFP2 miisa 2 no nomena tamin'ny zany. Nanolotra fampitaovana ho an'ny mpitsabo sy ny mpanampiny izay misehatra amin'ny fandraisana antanana ireo marary ny coronavirus ao amin'ny centre hospitalier universitaire Joseph Ravangy Andrenavalina etsy ampifolo tamin'ity andro an'ity ny vondrona Filatex.
masika FFP 2022 no natolotra izy ireo tamin'izany. Fa hoe ny amin'ny ady amin'ity valana retina ity zany dia tsy vita mirery izy ity fa dia fandraisana tanana indrindra ho an'ireo mpitsabo sy fanampy mitsabo rehetra dia tena hoe loha laharana amin'ny ady atao amin'ity valana retina ity satria mifampikasoka isan'andro mihitsy izy ireo amin'ireo marary izay hotsaboana dia zareo no anisan'ny arovana meloka fandraisana anjara iny ny antenaina dia mba resitsika aingana ity valana retina ity dia izay no eo aminy amin'ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana izay efa natao hatramin'izay mbola ho tohizana ny antenaina dia engany ho betsaka tokoa ny orinasa miankina na tsy miankina izay anohina ny antso koa rehefa misy ny antso tahak'izay fa dia groupe Filatex aloha dia eo foana rehefa misy antso ataonareo. Ireo mitondra ny tsimokaretina ao anatin'ny forme grave no raisiny eto amin'ny CSU Giera antony mahazava-dehibe ny fisiany izao fampitaovana izao. Ato anatin'ity CSU Giera ity hitsabona amin'ireo mararin'ny Covid mazava ho azy ilaina ny hiarovan'ireo mpiasa tena mba tsy ho tratran'ilay tsimokaretina amin'ny mba ahafahana zany manatontosa arak'izay faran'izay tratra ny fitsabonan'ny marary zany ka zava-dehibe mihitsy izao fanomezana voaray izao 2000 masque FFP2 ohatran'ity le misy amity izay karazana masque zay moa zany le tena mamparo tokoa amin'ny fidiran'ny tsimokaretina zany amin'ny olo anankiray izay mifampikasokasoka akaiky amina marary ao anatin'izay zany indrindrandrindra ireo mpiasan'ny fahasalamana zany izay mitsabo ireo marary atao amin'ity hôpitaly ity ka manantitra izay fisaorana mitafitafy zay ho an'ny Filatex zany ary mbola manantena ny fiarah-miasa bebe kokoa. Hitohatra ny fanampiana ho fiaramentana amin'izao ady atria ny firenena izao hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny vondrona Filatex. Tonga eto amin'ny fotoana ilay dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny grevy izay nisy tao amin'ny fokontany Tanambao any Toamasina. Eo ihany koa ny resaka aitrano tany Antsirabe tany rehefa avy eo. Mahazo kado daholo miaraka amin'ny Telma. Nividiana tolotra manomboka amin'ny 10,000 dia tsy maintsy mahazo kado ianao. Misy fisariana isan-kerinandro azahoana aloha ary tsy izay ihany. En fito août ny fisariana ireo loka goavana be Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Poco F2 Pro 5G, Samsung S20 Plus 5G. Mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro tsy amin'ny farany lalao daholo izay mividy tolotra Telma manomboka amin'ny 10,000. Fika kely mitombo arakaraka ny vidin'ny tolotra vidiana ny vitana azoana ireo loka goavana. Alefa! Bela dia contraception vaovao izay tonga eto amintsika fanaovana azy apetraka anatin'ny tranjaza ilay izy dispositif atao anatin'ny tranjaza zany ilay izy ny mahasamihafa azy raha mihoatra ny dispositif fantatra amin'izay efa antsoina hoe stérile dia misy hormone entina miasa amin'ny tranjaza mba tsy hisian'ny voaka ho avy satria ny antony dia mihamanify ny anatin'ny tranjaza noho izany zany ienany raha efficacité moa zany raha razaina dia 100% ny momba ny avibela raha nilazaiko toa hoe ampianany raha izy dia lasa misy fiovana be dia be zany amin'ny fitondrana ny olona indrindra ireo vehivavy bebe rary rehefa tonga fotoana misy fibroma kely misy endométriose marary rehefa tonga fotoana io avibela io zany anisan'ny tena traitement akoatran'ny mahafanabeazana azy dia traitement omena mba hanatsara ny fahasalamany sady mandrindra ny fahefan'ny teraka.
sans étine. Bic Confort 2. Bic 3 sans étine. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Samy manana ny heviny ireo ray aman-drenin'ny mpianatra manoloana ny fivoahan'ny datin'ny fanadinana mpanjakana amin'ity taona ity. Ao ireo izay mbola misalasala fa ihany koa no milaza fa zava-dehibe ny fivoahan'ny daty iny. Henri Florian. Araka ny tafany fanaovan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Omaleriva tamin'ny vahoaka malagasy, fantatra fa izy rehefa nivoaka ny daty hanatanterahana ny fanadinana mpanjakana rehetra amin'ity taona ity. Samy manana ny eritreritry ny ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM tamin'ity androany ity. Ao ireo izay nanamafy fa zava-dehibe ny fivoahan'iny datim-panadinana iny iomana ny ankizy. Ao kosa ireo ray aman-dreny izay mbola manametraka tanteraka ny aiai manoloana ny fisian'ny valanaretina ity. No malasa eritreritra hoe le ray aman-dreny efa mandroe collage foana le ankizy koa madinika anazy no surtout le manala CP mety tsy azonao fehezina tsao satria lava loatra le fotoana hoe isy ve fa tsy isy fa dia izay fotsiny hoe manentana n'le zanakao an-trano fotsiny izany hoe mila mianatra randray mifehy anazy anana fa tsy fantatra hoe misy ve sa tsy misy efa ela nefa dia amin'ny septambra sy hatramin'ny oktobra ve dia mianatra foana izany le zaza tsy horeraka ny saina le aretina ty efa mandreraka ianao koa mbola tsy anina dia tsy efa tsy possible oara izao no mbola isy ina mety mahatonga an'izay satria tsy mianatra ny ankizy hoe dia possible hoe misy dia fehitra reraka azy loatra dia tsy mahay satria le ny ankizy ary tsy mianatra fa ny trano fotsiny mianatra ve dia possible hoe ho anay ray aman-dreny mpianatra aloha izany dia zava-dehibe ho anay no naheno an'iny datim-panadinana iny satria amin'ny ankizy amin'ny maha-ankizy azy dia mila fanomanana ara-tsaina izy zareo ka ao anatin'izany raha ohatra tsy mivoaka ilay datim-panadinana dia mitaitaina be anina ny zaza na ny ray aman-dreny eo anelanelan'izay koa tsy hita hoe ahoana ny itondrana an'ilay zaza mandritra n'ilay fiboahana izao zany efa eny ny datim-panadinana dia efa azo hoe ina ny anaovana ny ankizy amin'izao fiboahana izao hoe ahoana sy ahoana ny andanjalanjana ny satria na dia fiboahana raha tokony hianatra foana ilay ankizy satria classe d'examen dia izao zany mba hahafahanay ray aman-dreny hoe adiny 2 isan'andro ianao mianatra na adiny 4 isan'andro ianao mianatra dia zava-dehibe ho anay ilay izy fa izany hoe raha mifandraisako anazy aloha dia lavitra loatra ilay izy nefa koa mivalana retina miparitaka be dia mety ho an'ny tsirairay ngamba mifahitako anazy aloha. Ho an'ireto sekoly eto an-drenivohitra manokana tsy mbola nisy ny fepetra amin'ny fiverenana an-tsekoly ho an'ireo mpianatra nala ny fanadinana mpanjakana. Manao ny fiantson'ny ray aman-dreny izy ireo aka ny fampiasana any an-tsekoly. Efa mivoaka marina izany iny ny datim-panadinana ho an'ny kilasy mpanadinana amin'ny sekoly rehetra dia ny fepetra andraisinay zao dia miantso ny ankizy indray aka sujet aty ampianarana mba tsy ho variana loatra izy any anaty fiboahana ka hoe ho sanatria ho adininy daholo le zavatra efa hainy fa mba mamerina tsikelikely any an-trano izy dia manatitra devoir. Ny fandaharam-pianarana moa efa tapitra efa vita fa dia rehefa voatenin'ny fanjakana indray hoe ho avy ny miverina ampianarana ny mpianatra hanala fanadinana dia famerenana fanamafisana famerenana hatrany sisa no atao fa ny programa moa izay efa voalaza efa vita daholo. Tena zava-dehibe ho anay na ny sain'ny ankizy na sain'ny ray aman-dreny na ho anay mpanabe dia ilainay mihitsy ny daty iny toko. Ankoatra ny fampiasana azo avy eo anivon'ny sekoly, manana andraikitra lehibe ihany koa ankilan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fanarahamaso ny zanany raha ny nambaran'ireo mpanabe hatrany. Raha iverenana ho tanterana ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao ny fanadinana mpanjakana CEPE raha toka anomboka ny 14 hatramin'ny 20 ny volana septambra izao ny fanadinana mpanjakana BEPC amin'ity taona ity ary anomboka ny 15 ny volana oktobra izao kosa ny baccalauréat.
nozarana raki-bolana avy amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa ireo mpianatra anala fanadinana ao amin'ny Cisco Bealanana. Zava-dehibe ho an'ireo mpianatra ny fahazahoana izany. Hoy ny solombavamboaka voafidy atao an-toerana Gaëtan Andriatsilavo. Raki-bolana misy 17 sy 704 izay natokana ho an'ireo mpianatra anala fanadinana no nomena ny Cisco ao Bealanana. Raki-bolana izay ho tsinjaraina amin'ireo zapy misy 12 mandrafitra ny Cisco ao an-toerana. Tonga nanatitra izany ny Direny TP Sofia izay notrony ny solombavambahoaka voafidy tao Bealanana. Ny zavatra tsara tsindriana faly dia faly ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny ndraindray zany ka velom-pisaorana izahay ary ny afatra zany magnome toko fa hampiasa zany araka izy indrindrandrindra mba hampitombo ny fahalalana sy etintsika hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana. Mbola ao agnatin'ny vanim-potoanan'ny valagnaretin'ny coronavirus tsika amin'izao entitry ary miasa ny CCO eo anivon'ny distrika amin'ny fampiarana ireo fepetra samihafa mba hiarovana ny tsy hidiran'ny valagnaretina. Indrindrandrindra any anivon'ny sekoly izay misy ny kilasy hanala fanadinana dia miatra ny fanajana ireo fepetra ny elanelana iray metatra fampiasana ny avava indrindrandrindra ny fanasan-tagnana amin'ny savony matetika. Isan'ireo zaza malagasy miaina ny fampifangaroana ny teny sy ny tsy fahafehezana ny tsipelina ihany koa ireo mpianatra ao Bealanana. Tombony ho azy ireo ny fahazoana ireto raki-bolana ireto ary hanampy azy ireo ihany koa ity hamakiboky sy hifehy ny tenin-drazana. Voavaly ihany koa ankehitriny ny ahiahan'ireo mpianatra sy ny tebitebin'ireo ray aman-dreny ny amin'ny sin'ny fanadinam-panjakana amin'ny ity taom-pianarana ity na tsy maintsy hisy ny fanadinana ary efa nambaran'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fomba ofisialy omaly ny daty mahakasika izay. Nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mponina ao amin'ny fokontany Tanambao ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny fametra-pialan'ny sefo fokontany no fitakiany izy ireo noho ny fahitana fa misy fitantanana tsy mazava eo anivon'ny fokontany. Filanjana Sorbaventy izay mitaky ny fametra-pialan'ny sefo fokontany ao Tanambao parcelle 3121 ny mponina ao anatin'ny fokontany ity. Antony fangataham-pialana izao raha ny fantatra vokatry ny fahitan'ireo vahoaka fa tsy mazava ny fitantanam-bola eo anivon'ny fokontany, kiantrana hatrany ny fomba fitantanany ary tsaradrary ny fitsinjarana maro samihafa. Raha ny fantatra efa antonany maro no hitaraina mahakasika ity toedraraha ity ireo mponina ao anatin'ny fokontany. Antony maro samihafa ihany koa no mahatonga izy ireo nanatanteraka fihetsiketsehana. Antony tongavanay eto dia ampilazany zavatra tsy marina tsy mety amin'ny fokontaninay. Mangataka ny elan'ny président fokontaninay zay satria tsy manjary raha ataony aketo. Izy président fokontany, izy magnano secrétaire anakeo, izy mitana pompy, izy mitantana vola jiaby. Faharoan'izany certificat de résidence aminay aketo 50 000, 125 000 certificat de résidence raika. Nandeha nitosika fameno fitifidiana ny olona mahazo ananjy. Misy mahazo, misy tsy mahazo. Le listy tsy atorony vahoaka. Trano fokontany zao tsy mety vita. Efa parpaing, vola inona raha anao taratasy ianao tsy misy an'izany hoe misoratra eo amin'ny birao fokontany hoe taratasy ao amboarinao dia zao ny vola alohanao. Tsy maintsy mandoa parpaing sy carreau ianao zay vao mahazo certificat de résidence. Antaniny izy aiza vola fokontany tsy misy valiny. Mitaky ny fametrahampialan'io lehibe ny fokontany ireto mponina ireto ary vonona izy ireo ny anaiky izay solony apetraky ny fitondram-panjakana eo. Raha nitady fanampanajavana teo anivon'ny fokontany mpanao gazetiny Kolo TV FM ny Tomasina nilaza ny tao an-tokantranony fa tsy ao an-toerana ny tenany fa lasa any ambanivohitra. Trangam-piarahamonina nitrangana avon'olona Matsirava natao amin'ny fokontany Anovorano commune ambanivohitra Merimandroso distrika ny Ambohidratrimo ny aliny sabotsy teo. Ireny mpianakaviana 70 taona no maty no tapahana tamin'ny famaky efa mandeha ny famitorana. Elana tsy ny meloa fa mety isary matoana ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Yves Richard. Tao anatin'le lavadrano. Rehetra zany na nitsetsehana ity pardesy ity zany na nitsofohana anazy tao na nitakomana azy tao ambonin'le izy. Dia ity zany le satroka baty le feno an'le raha. Reny mpianakaviana 70 taona no maty nofiraina tamin'ny famaky tao amin'ny fokontany Anovorano, commune ambanivohitra Merimandroso ny sabotsy lasa teo. Ny aliny andro no nanatanterahiny navandoza ny asa ratsiny raha ny fanazavana.
Patsaka ranon'io renim-pianakaviana io Samaraina no nampandreny sy fokony tany rehefa natsikatra zavatra hafa tsy tony isan'andro. Naka avy hatsany izy mampiredamo dia naka izy a dia zay mianaka niaza nijery ny tonga voalohany teto ary tonga dia efa nahita hoe keo ny tomboka an'izany kosikosehana tamin'ny vovoka atsiry amin'y lavajano nitaritana azy ary izy dia nitaritana tamin'iny tany iny izy tamin'ny tontana azy teny a ary mbola nanaraka azy teny nja dia tamin'iny ny fitaritana azy atseto hitanao io raha io amin'ny vatana lavajano io zany ny tonga dia nino hoe fa nalefa le olona dia rehefa nitsolovina moa zany na rehefa ny lapo de posy ny taosy sy ny anina rehetra nitsolo azy dia hita izy fa tao rehefa nitsolovina avaty zany izy dia hitanay hoe io zao ny lohany io fa tsolohany kaiky izy fa silipo maintimainty ny nanaovany sa rehefa afaka atao izy zany dia ny raha neta fa dia nisy kapa famaky izy vao kapa famaky izy nisy kapa famaky n'izay ny lohany a ny loalo ny anako roa dia tao amin'ny lamosony tao dia ny masony keo moa tsy fatra hoe totondro ve sa kapoka nisy mangana koa zany teto amin'ny lamasony teto. Mpivarotra enta madinika eo an-tanàna ny renim-pianakaviana ary mipetrajery. Nanam-potoana arak'izany navandoza nandrobana ny entana sy ny vola tao an-trano mialohany nanaovana ny asa ratsy. Ny ainga avy amin'izay no nilazan'ireo fianakaviana fa olona kaiky io renim-pianakaviana io andry no ahina ho navandoza. Le vola koa zany tao an-tsena tsisy hita daholo satria tsapanay hoe le olona le tenenina io mihitsy za mahita fitoeram-bola mamanay a dia nalainy daholo le fitoeram-bola fa le entana le subwoofer sy ny biscuit sy ny zavatra tao anaty épicerie zany a nafeniny tao anaty trano ary tranon'akoho ary dia rehefa nikarokaroka zany zay a dia isorako an'Andriamanitra zany a fa le entana zany a tsisy very fa nafeniny tato ihany a hipodiny zany rehefa hoe tafatsofoka tao anaty lavadrano mamako a dia mbola hipodiny hoe tsy hita mamako a dia avy eo zany izy mbola hipody hiverina indray a akan'le entana nafeniny. Efa natolotra izy ireo ny zandary avy hatrany io olona ina ho navandoza io. Mitahaka ny fampiaran-dalàna sy ny sazy mifandraika amin'izay ny fianakaviany maty sy ny fokon'olona eny an-toerany. Komuna tsy lavitry ny renivohitra ny eto Merimandroso, saingy izao miharihary ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro. Eo ny asan-dahalo, izao indray ny von'olona amin'ny fomba feno abibiana ka hanaovana antsoavo amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Tranga von'olona izay hatrany dia mbola tsy fantatra hatreton'ny ampitoniny amin'ny Jolany be ny tanàna iray tao amin'ny distrikan'ny Maintirano. Nisy sabotsy tokony tamin'ny fitora hariva teo. Ny basin'ny poka no nanaitra ny mponina tany amin'ny toerana Gaëtan Andriatsilavo. Ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin'ny fitora hariva no nisy namony tao an-trano ny be ny tanàna ho Belitsaky distrikan'ny Maintirano. Tsy fantatra ny nidiran'ireo Jola fa ny basin'ny poka no nanaitra ny iray tanàna. Ankoatra ny maha be ny tanàna azy, zandary hors classe ity be ny tanàna nisy namono ity. Tsofoka le olona dia le mera tsy nanampoiny nenina dia tonga dia nitifitra basy aminy amin'ny basim-borona akaiky be bout portant le basy dia tsy navaly mihitsy mera gendarme io dia maty. Ny zavatra misy moa zany misy gendarme moa efa manao opération any an-toerana efa talohan'ny fotoana io milamina mihitsy io commune Belitsaky io fa zavatra fanomanina mihitsy matipaika mihitsy natao amin'ireo olon-dratsy ireo izay nahatonga ny zavatra dia nanaraotra ny andro maizina izy nitsofoka tampoka anatin'le trano koa moa tsy hita satria andro amin'ny fito sy fahefany eo zany zavatra miseho efa basy mipoka zany voataitra n'le olona no ny famonjy nijery izy efa voatifitra teo. Ankoatran'izay koa moa zany isorana ny fanjakana fitondram-panjakana satria araky ny fampiresahana tamin'ny andriamateo ministra sekretera mpanjakana miakity gendarmerie zany dia rehefa anatin'ny fikarakarana ny avancement à titre posthume ny tompokolahy zany gendarmerie amin'izao dia koa amin'ny hanomezana ordre national azy satria nahavita be izy natato amin'ny gendarmerie ary indrindrandrindra teo amin'ny fanjakana satria lanim-bahoaka io olona io mera dia ny tanàna voafidy ara-dalàna tao amin'ny commune ny Belitsaka. Manoloana izao tranga izao, tonga tao Belitsaka ireo solotena mpanjakana izay nitarihin'ny prefet ny Maintirano, ireo be ny tanàna namany sy ny maro hafa
ny tsapalahelo ny fianakaviany ary aka ny razana. Efa miroso ankehitriny ny fanadiadiana, hoy ny ao anivo ny zandarmariam-pirenena. Fianakaviana misa telo ny rambona vokatry ny aitrano izay niseho tao amin'ny fokontany Antsinanatsena tao Antsirabe ny alahady teo. Trano iray no maika tsy nisy niraisina avokoa ny tao anatin'ny rehetra. Kolo TV Antsirabe. Nitrangana aitrano indray tetsy amin'ny fokontany Antsinanatsena teto Antsirabe renivohitra ny alahady 12 volana Jolay 2024 lasa teo, tokony tamin'ny 3 ora tolakandro. Trano iray no lasibatry ny afo tanteraka, vokany maikila tao avokoa ny entana rehetra tao ambondriana, tsy nisy ny ainana fohy ary ny fiarametan'ny fokon'olona teny an-toerana no nahafahana namono ny afo. Raha loharano vaovao azo dia tao amin'ny lakozia iray tao amin'ity trano ity no nandohan'ny afo araka ny fanazavana ireo nanatry maso. Ny angan'io afo io tao amin'io lakozia ambony io atao amin'ity ambony ity. Ny angan'io ao fatana ino ity fatapera le izy mahazo amle lakozia le ao ambony ao mahazo an'ny volisy, mahazo an'le volisy le izy. Ngambany ny zavatra nandrahoana tao fahitako anazy satria rehefa ohatra hoe rehefa masaka le zavatra tao ngambany dia may le izy dia namoaka afo dia avy eo niakatra nahazo an'le volisy le izy. Rehefa nahazo an'le volisy le izy dia miparitaka maneraka an'le trano amin'ny tapany io. Dia olona tao amin'ny alahady ny andro dia nivoaka zareo. Rehefa mpanova zareo fa olona nampandreta aty amin'ity toerana aty, teto amin'ity toerana aty manodidina. Dia tonga nay lasa namono ny afo. Zay ny fahitako anazy satria teo amin'io fa tsy mbola nisy vilany mipetraka teo. Mbola nidy be le trano tao amin'ny lakozia tao. Na dia teo aza ny tsy fisian'ny fiara-pamonjy vona tonga teny toerana dia voafeny afo ary tsy nitatra tany amin'ireo trano manodidina. Araka izany dia nitondra fitarainana ireo mponina mahakasika ny tsy fisian'ny fiara-pamonjy vona eto Antsirabe rehefa sendra nitranga tahaka izao. Fa ny voalohany indrindrany mba miangavy ray izay tompoko eto Antsirabe mba isin'ny pompe eto Antsirabe fa isan'andro matetika misy ny aitrano mijaly ny vahoaka ny Antsirabe mba miangavy isin'ny pompe ray iso tanandroa tompoko indrindrandrindra fa mitondra mpanjakana. Tazana teny toerana ihany koa ny be ny tanàna ny Antsirabe renivohitra ny fanampy tamin'ny famonoanan'ny afo niaraka tamin'ireo fokon'olona. Andalana hoy ny be ny tanàna ny fitadiavam-baolana mahakasika amin'ny fiara-pamonjy vona ho an'ny tanàna ny Antsirabe. Maro ny fitaovana izay tsy ananany ty tanàna ty na dia tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara ary izy. Ka andalana zany tsy hoe efa mipoitra ny zavatra ohatr'izao. Zay vao mitady lalana ananana fitaovana toy ny pompier. Ka izao no io hitantsika io no ahafahana manapirofo fa tena ilaina ny fananana ny tanàn-dehibe izay misy olona mihoatra ny 3 hetsy ny vahoaka eto amin'ny tanàna Antsirabe tokony hanana fitaovana toy ny pompier zany ity tanàna Antsirabe ity. Tsy maintsy izy fa fantaritsika nefa mono manao zavatra mandanganday raha miteny hoe raha pitso dia avy dia isy pompier ao. Fefa andalana moa zany izay zavatra nresahana zay hoe anatin'ny fitadiavana manao ny hetsika rehetra na eto toerana na any ivelany mba ahafahan'ny tanàna Antsirabe mahazo an'izany fitaovana zany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray olona 504 indray no fantatra fa mitondra ny tsimokretina coronavirus any Floride tato anatin'ny 420 ora ary 570 ireo namony eny tamin'izany antotanisa izay tsy mbola fahita tany États-Unis fanadina. Ny omby tanteraka indray ny fianakinivalanaretina coronavirus ao Floride États-Unis amin'izao fotoana izao. Tato anatin'ny 420 ora 501 alina ireo marary vaovao voan'ity valanaretina coronavirus ity. Ary tafakatra 570 ireo namony iainy. Ity no tarehimarika ambony raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana any an-toerana. Nanambarany sekretera mpanampy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamana any États-Unis fa efa mandray ny andraikitra rehetra sy ny fepetra rehetra manoloana ny ady ataon'ny fiparitahan'ny coronavirus ny fitondram-panjakana any an-toerana. Saingy kosa tsy manaiky ny fampiboana ho an'ny mponina intsony. Raha ny fanambarana tsy ilaina intsony ny mamerina ny mponina ao anatin'ny fiboana. Marina fa isan'ny vahaolana izany saingy misy voka-dratsiny eo amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy eo amin'ny lafiny maro samihafa. Tsy aivina fa anisan'ny voamafy Floride raha toa ka mitotaly 470 be izao ireo namony iaina tato anatin'ny 2 herinandro monja izay. Isan'ny nahatonga ny firongatrin'ny valanaretina ihany koa raha ny fanazavana ny famerenana ny fisokafany valan'ny zavaboary Disney World any Orlando.
sambany tamin'ny farany herinandro teo ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump no nitondra arotava tany an-toerana. Nanamafy ireo ampahana mbanampahaizana ara-tsiantifika any États-Unis fa aleo ny mieritreritra momba ny toe-karena ary tsy samy mametraka tsindry ho an'ny fanjakana nokatra orinasa sy ny toeram-pianarana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.